Faly mandroso atao anatin'ny tokantrantsika indray zay manaraka n'izao fandarana zao amin'ity an'ity araka izao fahitanao azy izao dia ny pasteur Hertina Davidson miaraka amin'ny pasteur Frédéric no mandroso atao anatin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ity fandarana ity. Somary afaka ny fandarantsika manomboka eto satria dia ny baiboly ray manontolo no ianarantsika ary akatsika lesona mifanandrify ny amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao sy ny zavatra iainantsika ihany koa amin'ny fiainana andavanandro. Milohan'ny amakitsika ary ny teny voalahatra androany dia ny Genesis toko voalohany dia manasantsika mianakavy atao anatin'ny tokantrano ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Raha eo misaotra anao raha mbola nomenao fotoana ary afaka mitory sy mampianatra ny sitraponao amin'ireto vahoaka marobe reto. Hotahinao manokana ity fandaran'ity tompo anokatra ny sainay sy ny masom-pananay ary andraisanay fampianarana sy lesona lehibe avy amin'ny fanan'Andriamanitra. Nizaniza manaraka an'izao fandarana izao dia isy fananganana, isy fandresena, isy fiovana tonga atao anatin'izao tokantrano izao amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Hotahinany ny fandarana androany. Amen. Eny ary pasteur milohan'ny andraisanao ny fitenenana dia ovakiko ny Genesis toko voalohany dia hatramin'ny andininy fahadimy. Genesis toko voalohany dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia milaza manao hoe ny amin'ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambony lalina, ary ny fanan'Andriamanitra namomba tambony rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Andininy fadimy. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina, dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohany izany. Miarabanao pasteur ary miaraba ny mpijery koa dia miaraba ny namana teknisiana. Manonona ny fiadanany tomponao pasteur Frédéric Arandré miakatra dia miaraba antsika menakavy tompoko. Araka izany pasteur dia hiezaka isika eto amin'izao fandarana izao hoe manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Izay moa no tena lohateny ity fandarana ity, izay fandarana atonga antsika tena faran'izay matotra ara-panahy ary alala izay tena voalazan'ny baiboly. Ny zavatra izay tena ho atao zany pasteur dia fandalinana mihitsy izay voalazan'ny baiboly iray manontolo. Hatramin'izay dia notsongatsongaina ny ten'Andriamanitra rehefa toriana eto, tsongatsongaina any amin'izay hita hoe tokony zavatra tiana hatongavana na zavatra tiana ho ampianarina. Fa ny famangin'Andriamanitra zany manomboka amin'izao fotoana izao mandritra nyity taona 2018 ity, mitohy hatrany amin'ny tohy andretsarehetra any dia hianatra iray manontolo mihitsy tsika ny baiboly, manomboka ato amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse. Lavitra be zany pasteur, tena lavitra be kanefa ny tena asoandreto olona ireto le hianatra an'le izy. Ny finoana hafa, misy finoana hafa ho pasteur izay tena tsy maintsy injery an'io boky andry zareo izy, boky andry zareo. Ohatran'izany ohatra tsy mampanina milaza zany ohatra ny fiangonana silamo, finoana silamo ohatra, fiangonana vavy silamo dia ny tena pino silamo, tena hoe tena pino dia tena maintsy injery ary mamerimberina an'io lesona io ray manontolo zany eo amin'ny boky andry zareo, amin'ny bokyny atao Coran. Ka ataoko fa tsara kanafakataka zany tsika kristianina indray moa zany dia baiboly no atsika, dia ataoko fa tena tombontsoa ny anaranan'ity fandarana ity zay lazaiko atsato pasteur ny tanako andreto reto, teneno ny havana matsakaiza, teneno ny fianakaviana, teneno ny vady aman-janaka, teneno ny mpiara-mivavaka, fa tena zava-dehibe dia zava-dehibe dia zava-dehibe no hianarantsika nyity baiboly iray manontolo ity. Tombontsoa atsika ny hianatra ny baiboly iray manontolo dia iray manontolo dia iray manontolo hoe inona ny tena voalaza ato, inona ny tena voasoratra ato, inona ny zavatra tian'Andriamanitra hatongavana
atao anatin'ity baiboly iray manontolo ity zany pasteur ka asao ny namana ny tapaka sy namana ny fianakaviana ny olo-patatra ny mpiara-miasa eto amin'ny Amitié TV no anarahanao izany zavatra rehetrarehetrany isanandro no anarahana an'izy ity pasteur tena fandaliana mpinoana goavana afahan'ny olo-tsotra na mpivavaka na tsy mpivavaka mandalina ny solitra masina ary izy ity ny mahafinaritra tsy natao an'ny mpivavaka efa mpivavaka be na efa hoe amina niveau ambonimbony fa na dia mbola tsy mahay baiboly ary misy olona koa manko pasteur le tsy fahalalany baiboly dia voafitaka misy mpanompon'Andriamanitra zay zao nanantona anao hoe tamin'izy mbola nanompo samsany dia nitenen'le dadarabe jereo izy ao anatin'ny baiboly fa misy an'izany toko sy andeniny zany hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany za moa niteny taminy hoe tsisy an'izany ao anatin'ny baiboly fa raha ny finoany sy ny eritseriny zany dia hoe misy an'izany ao anatin'ny baiboly araky ny tenin'ilay mpanompo sampy ka ny tena marina vokatry ny tsy fahalalan'ny olona n'ilay voarakitra atao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy zavatra anararotan'ny olona azy ihany ka iaingintsika pasteur Genesis toko voalohany no nivakianao teo dia ny voalohany hatramin'ny fahadimy aloha ny namoronan'Andriamanitra zao tontolo zao tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambon'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambon'ny rano ary Andriamanitra nanao misy sy mazava dia nisy mazava izay no rafitinina ny Genesis toko voalohany pasteur aloha dia ny namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo zao ny namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo zao sy izay rehetra nisy eo aminy ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra mitranga eo aminy izay rafitinina ny Genesis toko voalohany tsy azontsika vakina hatrany voalohany hatramin'ny farany akory rehefa tsy voavakitsika fa ny olona afaka mamaky any hatrany voalohany hatramin'ny farany fa ny famakina le izy no vitintsika fa ny toriteny tsy mamitina azy zany tsika akory fa tonga dia tena miditra anatin'ny votoatany mihitsy raha mijeren'izy io zany tsika pasteur dia zao voalohany aloha hoy ny tenin'Andriamanitra mana hoe andin'ny fahatelo aloha ny dinganiko dia avy eo mivera amin'ny andin'ny faharoa ary Andriamanitra nanao misy sy mazava dia nisy mazava eo zao dia efa raha jerentsika sady pasteur ny lesona voalohany eto dia ny hoe Andriamanitra rehefa manao zavatra voalohany indrindra izy tsy misahirana tsy misahirana izy tsy hoe rehefa misy zavatra ho atsangany dia ampiasa bulldozer dia mila olona amin'arivo na manalany vao mahavitany io izy tsy hoe mila olona manam-pahaizana be dia io olona manana diplôma be io no manangan-javatra zay vao vita izy tsy hoe mitady olona mijery volokoditra ihany koa na sarangana firazanana fa Andriamanitra rehefa manao zavatra pasteur miteny izy dia ao ambadika le zavatra itenenan'izay dia misy zavatra miforona ny lesona voalohany pasteur zay ingatsika eto dia zao misy hery ny tenin'Andriamanitra misy hery ny tenin'Andriamanitra ary eo sady tsika amin'ny rahalahy dia efa mitsofoka amin'le hoe mahazava-dehibe ny fiainona ny tenin'Andriamanitra be da be olona manko pasteur tena te hahita zavatra be da be iova mihitsy eo amin'ny fiainany te hahita zavatra mitranga eo amin'ny tokantranony te hahita zavatra mitranga eo amin'ny tontolo ara-bola te hahita zavatra mitranga eo amin'ny fahasalamany fa ny erreurany dia zao tsy te hiainy toriteny izy tsy te hiainy tenin'Andriamanitra izy tsy te hiaino zay voalazan'ny baiboly izy kanefany ny Andriamanitra rehefa anao zavatra eo amin'ny fiainantsika dia ny teniny no alefany be da be tsy diso ty zavatra ataon'ny olona ty pasteur tsy diso akory ty zavatra ataon'ny olona ity le hoe angatabavaka amin'ny pasteur izy na koa angataka fametran-tanana angataka fametran-tanana angataka délivrance angataka ranom-bavaka angataka vavaka tsy diso akory zay fa tena tsy ampy zay pasteur fa anisany manana anjara toerana eo amin'ny fiainantsika goavana raha tianao ny hoe isy zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao eo amin'ny fiainanao ray manontolo dia ny tenin'Andriamanitra pasteur dia raha mijery ianao ity Genesis toko voalohany ity iray manontolo
eo amin'ny andininy fahenina de milaza andriamanitra hoe ary andriamanitra nanao misy abakabaka eo anelanelan'ny rano ary ampisaraka ny rano amin'ny rano izy de nisy abakabaka eo amin'ny andininy fasivy toy izy andriamanitra ary andriamanitra nanao hoe aoka iangona ny rano eny amin'ny lanitra eo amin'ny fitoerana iray ary aoka iseo maina de nisy zany ary andriamanitra nanao ny maina tany ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina ary hitan'andriamanitra fa tsara zany jerenao tsara miteny fotsiny andriamanitra aoka isy an'izao de nisy zao eo amin'ny andininy faraky amby folo izy andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aniryahatra sy anana ary mamoa azo sy fihinam-bo ary mamoa izay mamoa samy araka ny karazany avy ka manamboa ao aminy eny ambonin'ny tany de nisy zany raha mijery ianao pasteur de zao andriamanitra rehefa anao zavatra eo amin'ny fiainantsika de miainga amin'ny teniny izy miainga amin'ny teny izy eo no mahazava-dehibe pasteur ny fiainona toro-teny ny famakina tenin'andriamanitra ary zay na tonga ny baiboly ny lazany amin'ny apokalipsy toko voalohany andeny favalo sambatra ho jesosy izay miaino ny teny amin'ity faminaniana amin'ity boky ity ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny naverimberin'andriamanitra mihitsy zany any amin'ny deutéronomia raha miaino sy makato deutéronomia toko vavalo amby roapolo raha miaino sy makatony zay zavatra voasoratra atao anatin'ny boky ty anareo de ho ambinina ho lavorary ny fiainanareo ho tahina ianareo zany hoe tena ny valim-bavaka raisitsika io pasteur ny fitahina ho raisitsika io itsika mivavaka io itsika miandrandra zavatra amin'andriamanitra io ka tytsika hitranga izany de tsy maintsy mifamatotra amin'ny tenin'andriamanitra tsy maintsy mifamatotra amin'ny tenin'andriamanitra ny vavaka ataotsika ny valim-bavaka andrandraitsika tsy possible andray an'io ianao raha tsy tafiditra ny tenin'andriamanitra ao anatinao pasteur Frédéric misy karazan'olona tokoa pasteur manantona dia entina mambavaka de mivaly olana misy karazan'olona sasandray anaovana le délivrance mihitsy ary tsy ratsy reny manao an'ireny foana tsika roana le devoly ataony fametrany tanana de mivaly olana fa misy karazan'olona ndray tena na hoe oentinao mambavaka na metranao tanana nisy vady zao tao fianaratsoa de ohatrazay mihitsy le zavatra nitranga nangatabavaka ry zareo tamin'ny voalohany zay ozy izy pasteur tena tsy manam-potoana mihitsy anatrehana fotoam-bavaka enona tenin'andriamanitra de enao moa zany malahelo an'le olona de mametra tanana de mivavaka ho an zareo fa volana vitsivitsy taty aoriana tsy mbola niova le zavanisy ary tsy mbola azony zareo le zavatra nangatany tamin'andriamanitra de voatery moa zany ny tena tsy maintsy ny teny manao hoe le izy anie raha ny tena marina tsy hoe fangataham-bavaka fotsiny fa tokony mihainy tenin'andriamanitra nareo mihainy toro-teny ka ny olana izy mivady de izao somary mbola nandalo ady ihany ny fiangonana tamin'izany fotoana zany de le hitsofoka ao anatin'le toeram-pivavahana mihitsy ao anatin'le fiangonana satria izy mety olona metimety tena metimety miaraka amin'ny katikatra de tsy mety amin'jareo mihitsy ny hitsofoka ao anatin'le fiangonana le dablim-piangonana mbola tsy ao tsara ny akamaroan'ny fiangonana mipetraka ny tany de tsy maintsy nytenenina hoe le izy ny fiasan'andriamanitra de ao anatin'ny fotoam-bavaka ao anatin'ny toro-teny niodikodina izy mivady tena niodikodina hoe le izy anie pasteur ozy izy tena tsorona aminao ny tena marina fa ty zavatra ty ozy izy ny tena mampitototo anay ary zay ozy izy efa nankany amin'ny mpanompo sampy efa nankany amin'ny dokotera efa nanao an'izao sy nanao an'izao momba izy mivady reo de nefa rano moa resy lahatra ihany fa nagaga rehefa nanomboka nianatra ny sitrapon'andriamanitra izy ireo de nanomboka ny toejaza le ramatoa ary niteraka somatsara misy karazan'olona zany tena takian'andriamanitra mihitsy hoe tsy mangatabavaka amina pasteur fotsiny na metrany tanana fa mila mianatra ny sitrapon'andriamanitra ao anatin'ny ten'andriamanitra le olona zay vao omen'andriamanitra le zavatra tedava amin'ny pasteur ny any amin'ny salamona izy de milaza manao hoe nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy sy hanafaka azy amin'ny longozany anjarana nandefa ny teniny izy andriamanitra pasteur tsy hita mivantana tsy hitanao mivantana ary tsy azonao tsapahitana n'andriamanitra fa ny teniny ho alefany ary amin'ny alalan'ny teniny iny no misy zavatra miforona eo ny fiainan'ny olona izany no natonga hitanao raha mijery anao ohatra tany ambony laka na jesosy teo ambony sambo kely niaraka tamin'ny mpianatra ny safotofotony ranomasina niakatra ny ranomasina nakao atsambo kely de ny safotofotony tamina tafio-drivotra tena anaty sambo totsy cyclone tamin'ny fotoana de
nikikika ny mpianatra ny apôstôly tamin'ny Jesosy vonjeo zay maty zay aza vely rehetra maty zay dia nitsangana Jesosy. Rehefa nitsangana Jesosy tsy hoe nitady sio koa izy dia nanala ny rano. Rehefa nitsangana Jesosy tsy hoe teknika ny nampiasainy hoe vozomena tsy milakana na tsy zay fa nitsangana Jesosy dia niteny ray mbava dia zao niteneniny tamin'ny rivotra sy ny ramasina mangina mitsara ary niaraka tamin'izay tonga dia nangina ny tsara dia miposaka amin'ny masoandro. Jerenao Andriamanitra rehefa manao zavatra dia ny teniny ihany ny miainga amin'ny teniny foana Andriamanitra rehefa hanao zavatra pasteur. Raha mijery ianao tamin'ny nananganana ny Lazarosy tamin'ny maty, Jesosy tsy hoe nitsofoka tao am-pasana, niteny fotsiny izy hoe isorony ny vato, isorony ny varavara-pasana. Dia zavatra natao Jesosy tsy hoe nitsofoka tao dia nanorokoroka ny Lazarosy dia nametra tanana dia nanao délivrance dia nisafosafona ny tanany aloha mba ho velona dia nasiana oxygène tsisy resaka zany ambaran'ny Baiboly fa teo varavara-pasana fotsiny Jesosy dia nilaza tamin'ny Lazarosy ry Lazarosy hoy zaho aminao mitsangana dia nitsangana ny maty. Eto saintsaina nge pasteur tsy possible nge zany hoe tsy possible mandrakizay zany ifatotra ny tongotrao mifatotra ny tananao mifatotra ny vatanao ny olona maty mako zany afatotra ny tanany afatotra ny tongony afatotra ny rehetrarehetra mifatotra daholo ary fato maty tena fato maty dia tsy possible hoe ianao matory eo ambonina zavatra dia mitsangana ho azy tsisy fomba raha tsy hoe misy mampitsangana anao fa noho ny amin'ny teniny Jesosy na dia zay ary le zavatra nitranga hoe nifatotra ny tongotra fatotra ny tanana fatotra ny vatana fatotra ny vava dia mitsangana tonga dia mitsangana dia vertical tonga dia nitsangana dia hitanao nitsangana azonao zay le herin'le teny tiatsika tongavana foana dia ny hoe misy mpivavaka mieritreritra mako pasteur ny mamaky azy dia le hoe fametra-tanana, ny mamaky azy dia hoe délivrance, ny mamaky azy dia hoe vahaolana ranombavaka mba hiasao afa manana problème ohatrao fa ny zavatra Andriamanitra rehefa mihetsika dia mihetsika amin'ny alalan'ny teniny izy. Hoy izy matsy an'le jamba mahirata ny finoanao na setrana anao mahirata hoy izy tamin'le zanaky le vehivavy Kananita lehibe ny finoanao raha vehivavy tonga avy aminao araky ny inonao niaraka tamin'izay Jesosy sitrana le zaza tonga dia sitrana. Andriamanitra rehefa manao zavatra pasteur miteny izy dia misy zavatra mitranga noho izany ny mpanompon'Andriamanitra iray na ny olona anankiray dia mila feno tenin'Andriamanitra. Raha te ahita zavatra avy amin'Andriamanitra ka andray zavatra avy amin'Andriamanitra dia mila feno tenin'Andriamanitra. Misy zavatra kely manititika pasteur ao anatin'le fanazavanao tsika moa amin'izao fotoan'izao mianatra ny Baiboly ray manontolo misy olona mety mametra mpanontanina manao hoe teny manao ahoana ny mandaitra satria Andriamanitra anie zao raha ny teny tao anatin'ny famoronana n'izao tontolo zao dia nisy fahefana ny teniny fa misy teny ihany koa mety tenen'ny olona ny ampiangonana ohatrany mety tsy ho tanteraka amin'ny fiainana azoko ny tenao tenena mihitsy pasteur. Eo ny point faharoa idirantsika eo ny point faharoa idirantsika satria dia tsy ny olona mpino ihany na ny mpivavaka ihany no ivatanany fampianarana androany ity pasteur fa tsika mpino aloha ianao mpivavaka ianao mpijery an'ity fandarana ity dia ampahafantarina fa mila manana tenin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra rehefa mihetsika dia mifamatotra amin'ny teniny foana izy vao afaka mihetsika. Andriamanitra tsy hitanao hidina avy any an-danitra dia hitsofoka ao an-tranonao zany dia andaminanareo mivady dia andamina fiainanao problème sy ny sisy fa Andriamanitra mitsofoka amin'ny alalan'ny teniny ao anatin'ny olona. Eo no idirako amin'le teboka faharoa pasteur satria manana anjara goavana ihany koa mpitory teny na ny mpampianatra na mpitory teny na mpitarika fivavahana. Eo mako eo le teninao teo le hoe teny manao ahoana ozy izy ianao teo no mandaitra misy fahefana ave tenina tsisy fahefana raha ve dia mandaitra foana le satria zay le izy lazako anao mampalahelo mihitsy ake pasteur za nahita fiangonana anankiray ohatra zao any ambanivohitra moa nahitana ty any ambanivohitra eny any tanàna misy anay ny ambanivohitra maromaro zay dia mariako tsara koa aloha fa so dia fantatry ny olona dia manala baraka ny aty an-tanàna koa pasteur
fa ny ambanivohitra ay maromaro misy ny avy any amin'ny dadanay misy ny avy any amin'ny mamanay misy ny ohatr'izay fa hitako tamin'ny ambanivohitra anankiray pasteur ny ataoko hoe 60 na 70% ny vehivavy paraky daholo mihina paraky daholo ny ao am-piangonana de tena ny sasany zany sady miditra ao am-piangonana no mivonto kely eto de rehefa manary tay paraky izy de mody mivoaka kely le orinany entina any am-piangonana mihitsy zany entina any am-piangonana de ny lehilahy ray mifoka sigara de vao vita fotoam-bavaka de mamo daholo avy mivavaka aloha tsy eo ihany ny mamo fa vita fotoam-bavaka mamo daholo de nisy fotoana lazaiko anao fa mandehanandevony andehandevony fa io olona rehetrarehetra am-piangonana io pasteur misy fotoka daholo ny 80% toka gasy ka ny tanàna mora ny toka gasy tena mamo daholo inona moa no mahatonga an'izany hoe fa maninona le mpivavaka rehetrarehetra no voafatsy ny toka sigara paraky fa maninona satria manana ndraikitsy tsika mpitoroteny ilay toroteny avoakatsika zany na alefatsika zany indraindray lasa toroteny tsy misy vitamine tsy misy calcium io manko pasteur ny tenin'Andriamanitra de tahaka ny sakafo zay na tonga le iratsika iny hoe ny teny namofona na sakafo tokony teny sisy ary zay no zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra zay ny tenin' Jesosy fa ny tenin'Andriamanitra de sakafo ho an'ny fanahintsika sakafo ho an'ny fanahintsika ka ny sakafo pasteur misy isan-karazany be da be olona mihinan-kanina ngefa ny hanina hoaniny tsy misy vitamine misy mety mihinan-kanina izy tsisy calcium de mety marary lava izy satria sady ny sakafo hoaniny tsisy vitamine tsisy calcium ny sakafo hoaniny tsy ara-pahasalamana fa misy olona mihinan-kanina de ara-pahasalamana de eo ny fanontaniana mipetraka amintsika mpitoroteny inona ny tenin'Andriamanitra sy fampianarana zaraintsika mpino toroteny manao ahoana ny entitsika hitezana mpivavaka fa misy ange pasteur alay mpanany toroteny hoe toroteny entina mampime fotsiny de ny olona zany ao anatin'le toroteny de hoe de tena mampimeka mafinaritra le toroteny tena nare koa de tena de mitsikakakaka miny olona de falery fa tsisy lesona azony na ny kely ary ny me fotsiny izy fa tsisy ninina azony na ny kely ary misy toroteny inge pasteur fa tsy manova olona mihitsy fa ireo olona ireo de ohatra ny safosafony foana na ny fahotany na ny adalany na ny fahazarany ratsiny de safosafona ohatra ny lambolambona eo foana de normal le fiangonana iray trano raha ty afaka paraky sigara toka gasy normal raha manjaka fijangajangana ao am-piangonana ny mpitendry zava-maneno mikotikoti kely ny vehivavy rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana ny lehibe ny choral miarakaraka amin'ny daoliny ny etsy miady amin'ny etsy de ao anatin'ny fiangonana de zavatra vetaveta sy maloto faratsiana satria ny mahatonga ny reny hoe tena manjaka fahotana ao anatin'ny toeram-pivavahana pasteur tsotra be le antony tsotra be le antony ilay toroteny ampitany pasteur na le fampianarana ataotsika mpitoroteny na mpitondra fivavahana mihitsy no tsisy heriny anova ny fiainan'le olona mety isy fotoana angama pasteur ao anatin'ny fiangonana mety misy olona somary manamanaka atao io manko pasteur anisan'ny tena zava-doza mahazo mpitoroteny ankehitriny le etikena maso olona azo pasteur iena maso olona ka rehefa mba misy olona somary metimety ao am-piangonana misy olona tsaratsara fandovola ao am-piangonana misy olona nandondoa kely mba million maromaro entina namboarina tsara ny vady-piangonana ka nasanatry ny vava manota aza io olona io ka hita zao fa manota hita zao fa manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de mitandrina mihitsy ny mpitoroteny eny ambony pilipitra mba tsy hanafotohana ny olona io misy tranga anankiroa pasteur ohatra zao le izy voalohany misy olona mivavaka amina fiangonana anankiray araka le teninao teo 20 taona izy 20 taona mivavaka atao fa ohatrany hoe vao mainka lasa megaiky
mialatsiny am'le fiteny vao may zany tena lasa ohatrany hoe manotrao aza ny fiainany sy ny fitondrantenany de nisy karazana fiangonana ndray rehefa avy teo natsapa zany le olona hoe ohatrany tena tsy mety izany a de niova fiangonana izy de tao amin'ny fiangonana io ndray a no lasa nanovany toetrany de faharoa ndray a misy olona ndray a voovan'le fiangonana ihany le toetrany fa ny fiainany tsy miova le toetra fotsiny niova toetrany niova de nanandrana mba nandeha nanatrika fitombavaka tamina fiangonana anankiray izy a vao nivavaka teo amin'ny enitoroteny indrona intelo de nisy zavatra niova be teo amin'ny fiainany de mametra-panontaniana le olona fa ahoana ny tena izy de le mpitoroteny moa zany tsika mpitoroteny ny teny manao hoe aza mamaky valy aza mandeha miodikodina any ambadika any mijangajanga ra-panahy nefa de le olona matsapa mihitsy hoe misy fahatsapana takan'izany amina fiangonana anankiray izy a tena taony na lehibe azy fa izy tsy mety miova ny toetrany sady tsy miova ny fiainany vao nanomboka nandeha kely izy nitady sakafo hafa de hitany fa nanomboka niova ny zavatra rehetra ka zay ny mahatonga na miteny aminao hoe manana anjara toerana lehibe ny mpitoroteny na ny mpitondra fivavahana tena misy anke zany pasteur hoe misy olona maninona ary tokoa raha marina izy anyteninao zany mivavaka izy amina toerana anankiray fa marary lava marary lava ary tsy mety sitrana mihitsy tsy mety sitrana mihitsy vao mifindra izy ka ohatra sanatry mivava ataoko hoe sanatry aviko miala ao na tsy miala ao resy ohatrany hoe mba nampitombo finoana tany amin'ny nampitombo finoana tamina toerana anankiray hafa izy na fiangonana ray hafa vao na enitoroteny intelo tao fotsiny izy sitrana ny aretina de nanjavona fa naninona aty izy 5 taona no lazon'io aretiny io tato izy tsy ampiray volana akory vao na ianao le toroteny nanatrika le fitombavaka sitrana le izy question na tenin'Andriamanitra satria manana anjara toerana lehibe ozy ny ten'Andriamanitra ny bokin'ny Romanina ny finoana de avy amin'ny toroteny ary ny toroteny avy amin'ny teny Kristy zany hoe mahatonga le olona manana finoana zany pasteur ka be vitamine matanjaka ny finoan'le olona de miakina amina toroteny miakina am'le tenin'Andriamanitra ny finoana zany tsy azo tefena fotsiny tsy azo tefena fotsiny hoe alao fa manam-pinoana ary ahy alao fa ino am'izay ary ahy alao fa ino ary ahy tsy mety an'izany ny finoana fa ny finoana zavatra maniry ao anatin'ny olona avy amin'ny alalan'ny toroteny de izany no mahatonga an'ireny olona hoe vao nanandrana kely izy ohatra ray volana ny findra toerakafa sitrana ny aretiny satria le toroteny rehany nandonan'le aretina tao anatiny tototsy ny fahantrana izy ary ny ezaka niarina nandritry ny 5 taona 10 taona 2 taona tsy tafarina tao anaty tsotso tsy ampy 2 volana akory izy mivavaka tamina toerana anankiray izay le toroteny nanovan'ny toetsainy ny toroteny reny eo nanovan'ny toetsainy nanovan'ny toepony fa mila miainga izy mila miala ny tahotra ao anatiny mila miala ny fahotana izy miala amina zavatra male toroteny izy zay manainga amin'ny finoany de nanomboka nanao zavatra izy vao eo zao nilazako anao nisy olona ny telefonina misy rahalahy anankiray tena tao anatina fahantrana lalina mihitsy mpivarotra boky ny asany mpivarotra boky ny asany nefa izy maro anaka boky zany nge pasteur tsy mahavelona ary boky mialatsiny amin'ny tena zay tsy hoe tsy mahavelona akory fa ny azy zany tsy le boky eny amina magasin reny fa le mandehandeha ny amoron-dalana le olona zao varina am'le tablette sy le téléphone de sy ny internet de anao nefa mbola varina vidy varotra boky eny amin'ny arabe fa tsy mbony amin'ny magasin akory zay la zay ke tsy mahavelona ny lera lahy de nyresaka tamiko teo ny vadiny misaotra n'Andriamanitra pasteur izy niantso ana telefona teo tena misy sokatra ny lalana tsy mivarotra boky tsony izy le vadiko fa tena nomen'Andriamanitra tolotsaina de misy lalakafa indray ataony am'izao fotoana zao ary tena mitobaka amin'ny vola miditra amin'ny vola pasteur jerenao le izy miainga avy any am'le toroteny manovany toetsainy le olona de rehefa niova ny toetsainy de lasa misy fahazava-tsaina sy fahiran-tatsaina ho azy izy ka za pasteur tena milaza mihitsy atsika mpitoroteny itsika mpitondra fivavahana manana anjara toerana goavana ny mpitoroteny pasteur itsika ny eo amin'ny direction tsika ny eo amin'ny volant tsika ny mamily an'ireo olona ireo rehefa mandeha mora ianao de mandeha mora ny fiainan'ireo olo reo rehefa mandeha tonontonony ianao de mandeha tonontonony reo olo reo rehefa mandeha mafy ianao de mandeha mafy reo olo reo rehefa ianao ny eo amin'ny direction
le mpitoroteny io zany miakina amin'ny zavatra toroitsika paster miakina amin'ny zavatra ampianaritsika an'ireo olona ireo no zavatra hitranga ao amin'ny tokantranony eo amin'ny fiainam-pianakaviany eo amin'ny fahasalamany eo amin'ny ara-bolany ka raha voatoroteny somary amboamboariny toroteny tsy avy amin'Andriamanitra fa hoe inona ny mahafalifaly ny olona misy mpitoroteny mako alay mpanahy tahaka zany pasteur inona ny mampetipety ny olona zao inona ny mba azokoazon'ny olona inona ny tsy anafotohana ny olona inona ny toroteny tsy apatezitra ny olona inona ny toroteny mba tonga ny olona mba ho tia atsika ka ny mahamaika ampitoroteny sasany de hoe inona ny atonga ny olona ho tia azy de lasa tsy le sitrapon'Andriamanitra no toriny fa ny sitrapon'le olona tsy zay mahafinaritra an'Andriamanitra no mahamaika azy ho toriny fa zay mahafinaritra n'le olona erreur zany pasteur erreur goavana be zany ary zany no mahatonga ny fiangonana maro amin'izao fotoana zao mandeha ila ohatrany hoe miandrandra'Andriamanitra zany izy anao zavatra miantso an'Andriamanitra izy anao zavatra fa Andriamanitra tsy mihetsika mihitsy be da be ny faminaniana lefa isa taona betsaka ny firaritso ity taona ity ny taona fahavokarana ity taona ity ny taonany zao taonany fitahina taonany fanambinana taonany zao taonany ry fa aiza kory zay eo vao maiky mikorotana le fiainan'le olona aza ao anatin'le taona satria ny antony ny fiainan'le olona ireo tsy miakina amin'ny faniritsika tsy miakina amin'ny faniritsika mahafina tsara le fanirina za tsy miteny aza manana fanirina fa tsy miakina amin'ny fanirina ny fiovan'ny olona fa miakina amin'ny tenin'Andriamanitra pasteur miakina amin'ny tenin'Andriamanitra ary zay na tonga n'ity Genesis toko voalohany ity lesona iray manontolo raha mijery ianao eo amin'ny Genesis toko voalohany de niteny Andriamanitra de nisy ny zavatra rehetra tenin'Andriamanitra ho aseho mihitsy zany hoe ny fiainana rehetra nge ka miainga amin'ny teniko ny fiforonan-javatra rehetra nge ka tsy hoe terena vaimata manao tery vaimata ianao tsy maintsy misy an'ity de izy fa ny fahagagana ny fanasitranana ny fitahina de miainga amina tenin'Andriamanitra daholo pasteur ny dikan'izay mila tenin'Andriamanitra matanjaka reto olona ireto indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao pasteur tsy kabary ny tokony enonao tsy teny tsara lahatra misy toroteny nge pasteur tena tsara lahatra fa tsy teny tsara lahatra no ilaina fa toroteny matanjaka ampiovan'ny finoan'le olona ary alalan'le olona ny herin'ny ten'Andriamanitra pasteur Frédéric misy ten'Andriamanitra zay atao anatin'ny baiboly pasteur manao hoe nao azonao azy ny zavatra rehetrarehetra nefa overiny fananao dia zava-pony zany hoe ny fanomponan'Andriamanitra de miainga sy mifototra amin'ny ara-panahy eo ny fiangany miorina tsara ny ara-panan'le olona manomboka mahalala sy mitombo amin'ny sitrapon'Andriamanitra le olona ary raha mamakytsika nyty Genesis toko voalohany ty eo amin'ny andininy faharoa de hoe tsisy endrika sady aizanao izy no teo amin'ny tany fa rehefa miteny Andriamanitra de misy ny mazava zany hoe Andriamanitra rehefa miteny de manova ny zava-misy manova ny aizina sy ny tsy misy endrika ho tonga mazava sy misy endrika mbola iverenao kany le zavatra nyteneniko teo hoe misy karazana toroteny nefa tsy manova olona arakaraky ny ifikiran'le olona ao anatin'ilay fikambanana na ao anatin'le fiangonana de memiembotra ny fiainany memiembotra ny fitondrantenany ary za de efa nahita ray aman-dreny mihitsy nyresaka tamiko manao hoe zange ozy izy pasteur ny tena marina jolahy kristianina ozy izy zay mihitsy nyteneniny izy nyteny an'izay fa tsy za ozy izy jolahy kristianina de na ianao an'le toroteninareo ozy izy de manomboka taitra ary manomboka mahiratra ozy izy masom-panako hoe raha izao zany ny zavatra ataoko tena mety overy manana fiangonana anankiray io rahalahy izay tsy tonontsika eto ary tena manana andraikitra lehibe ao anatin'le fiangonana raha tsorina amin'ny teny tsotra de ohatra ny hoe tanakavanan'le pasteur fa ny toetran'io rahalahy io de tena mbola ao anaty aizina tena ao anatina fahadalana ao anatin'ny faratsiana miaina ao anaty fijangajangana miaina ao anatina fiainana fiain'ny falitona sy vavetavetana nefa izy mpanompon'Andriamanitra de isaky ny fotoam-bavaka de mihainy toroteny izy ary ny toerana misy azy tsy any amin'ny toeran'ny olona tsotra fa ary akaiky ny pasteur io ny toerana misy azy fa de zaho izy pasteur tena lasa saina mihitsy hoe hoaiza ihany ty za ty zaho izy malala n'le sitrapon'Andriamanitra mivavaka atao anatin'ity fiangonana ity nefa ny toetrako tena tsy mety miova mihitsiny ary miandry ihany aho izy
mba isy toroteny izy izy mba mifanandrify am'le zavatra iainako le zavatra ataoko izy izy fa tsy misy an'izany mihitsy izy ato aminay de nefa raha moa le raha zany somary mba nivoaka kely nitady ten'Andriamanitra mba hanovasy satria tsapany mihitsy hoe ao anatin'ilay fiangonana zay misy azy de tsy misy ten'Andriamanitra manitsy an'le olona misitrapon'Andriamanitra fa zavatra hafa mihitsy no rehany ao anatin'izay fiangonana misy azy zay. Misy olona pasteur manana hitahita tahaka ny tiralahy ty te hiala ao anatin'ny aizina te hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra te anana toetra iova te ho tanteraka amin'le ten'Andriamanitra manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy de olombavao izy fa ao anatin'le toerana misy azy tsy afahany manao an'izay mihitsy de mametra-panontaniana le olona hoe inona ny tokony ataony mbola hijanonao ihany sa mialatsiny amin'le fiteny angalam-pihinana kely any ambadika any satria mahalala mihitsy izy manao hoe le zavatra ataony le fanompona ataony amin'izao fotoana izao de tsy mitondra azy ho any amin'ny fiainana misy rahalahy mba nahafinaritra any resany omaly ny resaka tamiko pasteur zao ny nambarany tamiko za pasteur izy tsy miala ny école misy fa za tsy maintsy mba manao cours any ambadika any zay ny mba nitondrany an'izy nijoro vavolombelona amiko izy zany hoe tany amin'ny fiangonana anisany eo izy pasteur nisy devoly benetsika de tsy afaka le pasteur anay izy de nidelivreko le izy tonga de niala kikika tonga de may de nisy olona marary koa izy efa marary be tany an-trano izy de niteny zareo izy hoe sao de mba entina any amin'le mpanompon'Andriamanitra de zany teny izy azy loatsy entina any fa manahiran'olona fa aleo fa vavako ianao tonga de sitrany de ny vavako izy tonga de niony tonga de nitsangana ka io rahalahy io manana ny fiangonana izy tena manana ny fiangonana fa izy zany mba manenjika kely an'ireny le fampianarana hitany eto amin'ny télé eto reny sy le toriteny andavanandro na sabotsy reny zany de rehefa lady izy any amin'ny toeram-pivavahany any de zay momba nitondrany azy za pasteur izy tsy miala amin'ny école ko ny école zay izy ka niresaka zany tamin'ny pasteur any izy niresaka tamin'ny nampanatsony pasteur zany ahoana ianao misababaky ty ahoana ianao totrany henoko ianao fa makary makatsy ana de zay zany mba teniny za tsy miala ato amin'ny école fa za tsy maintsy mba manao cours kely any ambadika any ka le izy hitan'ny pasteur io tsy question fiangonana le izy tsy question anara-piangonana hoe mialatsy de mifindratsy de midedy tsy resaka zany fa ny resaka eto de hoe tenin'Andriamanitra manao ahoana ny renao question sakafo question sakafo ny resaka eto sakafo manahoana no hoaninao mitondra vitamine mitondra calcium mitondra fahasalamana ara-pahasalamana sa bonbon foana no hoaninao de siligome bonbon de siligome bonbon de siligome de reny le jus misy gaz reny de poulet de chair sakafo question sakafo le izy zay le tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra manahoana ny renao manova ny fiainanao ve manasitrana ny aretinao ve mampitombo ny finoanao ve manova ny toetranao ve manova ny any anatin'ny fosiny sainao ve manova ny aminao ray manontolo ve nahatsapanao zavatra ve ny toroteny rehanao sa tsy nahatsapanao zavatra question zany io fa tsy question anara-piangonana tsy question anara-piangonana hoe andrefa nambojanareo na avaritra ambojanareo na any an-tamimeny io na etsy beoririka io na etsy andohana analakely tsy question zany io pasteur fa question tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra manahoana ny rehanao fa tsy hoe fiangonana iza ny vavahanao fa nizaniza fiangonana ny vavahanao mety rehefa mety ny toroteny rehanao fa ny fiainana ny valim-bavaka ny fahagagana ny fanasitranana ny zavatra rehetra de miainga mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra pasteur asa melony amaraparana atsika amin'ny rahalahy ny toroteny sao de manakambara farany ianao melony amaraparana fampianarana anao pasteur zava-dehibe le fampianarana pasteur ary miantso an'ireto mpijery reto hoe hotoizatsika ny fandarana manaraka ary tsara aminao zay manaraka nyity fandarana ity ny mitona ny fianakaviana sy ny namana satria de tena ianarana mihitsy hoe inona ny tena aty vilany io baiboly io afantaranao hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ahoana ny tonga anao hitombo ara-panahy androso ara-panahy
amin'ity taona vaovao 20 sy 4 ity ao anatin'ny baiboly ny lakileny zany ahoana ny tonga no andresy manoloana ny ato io satria misy olona nge pasteur vao manomboka ny taona fa tonga de fa tena problème olana be mihitsiny tsy hitan'izay ale hoe inona ny tokony atao atao anatin'ity ten'Andriamanitra ity ihany no fanalahidiny zany zavatra rehetrarehetra zany ko de manasa antsika mianakavy ary tsy tapaka ny fandarana ary rehefa le manaraka an'le izy ny olona tia mpivarotana mety mijery télé zao mety sahirakirina kely fa raha atao anatin'ny tokantrano ianao de afaka mandray bloc-note kely de mandray taratasy de mandray stylo de manoratra mihitsy hoe inona no lesona nraisika atao anatin'le hoe toko voalohany androany zao de niresaka tsika mikasika an'le hoe fahefana sy ny heriny ny teny de ny tenin'Andriamanitra izany de tokony horaisika hoe zao le lesona androany de zao le lesona rapitso mba hahafahanao tena hoe miainga ary mandeha sady mahomby ao anatin'ity taona vaovao ity zava-dehibe zay pasteur Frédéric Rademiakatra za zany tena miteny aminao hoe aza manoko tontolo ary aza manoko gabo raraka amin'ity fivavahany ty aza manao rainazy ka heritreritra fotsiny hoe tady olona metra tanana divany olona hitady olona anao délivrance mitsy maintsy miainga amin'ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra rehefa anao zavatra pasteur tsy Andriamanitra tsy anao zavatra tsy maintsy miainga amin'ny tenin'Andriamanitra mila toroteny matanjaka ianao ary mila fampianarana matanjaka atonga fiainanao de araka ny tenin'ny pasteur teo hoe ary tsy tapaka ty fandarany ty fa de idirantsika manomboka eto amin'ny Genesis hatrany amin'ny Apocalypsis ty pasteur ivavaka tsika isotra ny tompo makasitraka indrindra tompony izay fampianarana mahafinaritra androany zay azona iantoka fa androany dia fa nanova zavatra be da be anao teo amin'ny fiainanay ary maro amin'reto olona ireto sady no efa fantary tompo fa iova amin'ny fiainany ary tsy maintsy miova amin'ny fiainany satria miaraka aminao misaotra indrindra raiky malalako de mitana ianao sady momba anay ary reto vahoaka mpanaraka ny fandarany reto koa de ho tahinao amin'ny atsakany sy andavany misaotra tompo amen amen zay pasteur ngamba ny azo ambara sy azo lazaina fa de ho manaraka tsika mbola eno tandra sitrapon'ny tompo ataovy zay androsonao ara-panahy ary miskiny aza manaiky vozakatsakana ary indrindrandrindra izao fandarana zao tsy miresaka hoe anara-piangonana ndana makarina fa zay tonga anao tena atanjaka ara-panahy ho matotra ara-panahy tsara zany no tanjon'izao fandarana izao mandra-piona tompoko veloma tompoko